tonga tany ireo manamboninahitra ireo ny mpitandro filaminana nanala ny olona teo amin'ny kariera. Tao anatin'izany zavatra zany dia maromaro ihany no mafimafy loha, mahirihery loha izy ry zalahy zay. Dia voatery tsy maintsy nanao tifo-danitra zay aloha, tifo-danitra miaramila ialana ireo olona ireo satria tsy vita mifampirisahana le izy. Dia rehefa nisy zay dia nitsoaka nianavaraka daholo ny olona rehetrarehetra teo amin'ny kariera. Raha tsy diso izahay anankiray ihany ny rery mijera na ratra tao na ratsy zay. Zany zavatra zany dia azo porofona any toerana daholo zany zavatra. Ka eto zay dia manentana ny fitondram-panjakana, manentana antsika vahoaka rehetra satria maheno an'le torakoa amin'ny radio isan-karazany zay malagasy olony fo dia tonga dia tezitra avy hatrany amin'le hoe nisy olona maty. Tsy nisy ny olona maty tompoko, azo atao manam-porofo amin'izany amin'ny fomba milamina raha ohatra ka izay no tadiavintsika fa izy eto dia manitsikitsiky fa tsisy ny olona maty. Ny zavatra tadiavin'zareo monsieur Irmao atao tanjona amin'izao dia ny anakorotana ny fitondram-panjakana satria zay loha tsy mpanao politika fa tsy fantatra loatra ny ampitsitiavan'zareo an'zareo reo zay izay tsy miditra amin'iny fa le nay asa vatony anay resaka kariera ny anay zay ny anay.